Andro fahafolo misasaka tsara androany zany ny 8 ambin'ny folo andro ankalazantsika ny fetiny reny mino aho fa ianao izay reny nanaraka ny fampizarana izay nataontsika tao anatin'izay folo andro izay dia namerina koa ny tantara nahatongavanao reny. Izany hoe tsy rehefa teraka ihany ilay zaza vao reny fa anatin'izao fankalazana ny fetiny reny izao moa dia tsaroana koa ireo izay hoe nahafoy zanaka be dia be ny reny maty zanaka eo am-piterahana. Eritreretiny maro ary isan'ny negligeny maro mihitsy io hoe mbola tsy olona ane iny fa araka ny hitantsika teto mbola tsy bevoka akory ny vehivavy dia efa manomboka reny aloha ny ao amin'ny fony ao maniry ho reny, ny ao amin'ny sainy ao dia izay vao tonga tokoa ilay izy eo amin'ny vatana dia mbola vao anatin'ny bevoka anao dia efa reny, efa responsable satria miantoka ny fahasalaman'ny zanakao ara-batana, ara-tsaina, ara-pihetsepo, indrindrandrindra ara-panahy ny reny zany no tena hoe isan'ny maha izy azy ny zaza raha mbola tsy bevoka akory aza ilay reny dia efa mipetraka sahady hoe zaza manao ahoana no ateraka ny vehivavy anankiray. Izany hoe tsy ilay miteraka ara-nofo ihany izany ilay mahareny izay ankalazantsika fa amin'ity tena ivony andro fahafolo eto ampovoany tsara fankalazana ny fetiny reny ity dia tsaroantsika manokana koa ireo izay tsy reny ara-batana, izany hoe tsy bevoka, mety hoe noho ny antony ara-pahasalamana manokana io na amin'ilay vehivavy na amin'ilay lehilahy fa ny tontolo patriarkaly misy antsika moa izany raha vao hoe tsy miteraka ny mpivady dia matetika avy dia efa ilay vehivavy foana no eritreretin'olona tsy miteraka. Fa misy fotoana ilay lehilahy no tsy miteraka, misy fotoana izy roa no tsy compatible dia tsy mety miteraka, misy fotoana tena hoe mety nanao erreur tany amin'ny fahatanorana tany ilay vehivavy, ny fanalahin-jaza, ny aretina avy amin'ny firaisana ara-nofo tsy voatsabo na nisy nanolana tamin'ny mbola kely izy na sanatrian'izany tena malformation ana vatany mihitsiny dia be ny vehivavy tsy afaka ny ho reny biolojika nefa be dia be ny reny ilay mahareny zany tsy ilay anao miteraka nitondra voka dia misy koa ary mbola manao hoe io tsy teraka voabaso koa fa nididiana fotsiny na dia tena amin'izao fotoana izao zany dia ilay mahareny antsika vehivavy, ilay tena fahatokisana lehibe napetrak'Andriamanitra amintsika vehivavy, isika vehivavy zany no nomen'Andriamanitra an'io pouvoir sy privilège manohy ny asa famoronana amin'ny alalan'ny fiterahana io. Mazava ho azy moa tsisy hoe vehivavy hiteraka irery fotsiny amin'izao zany fa tsy maintsy misy tsirinaina lehilahy fa ny vehivavy zany no natokisan'Andriamanitra amin'ilay 6 volana mitondra an'azy ao am-boka, ny vehivavy no atokisan'Andriamanitra nomeny an'izany nono ho sakafon'ilay zaza rehefa teraka zany dia indrisy fa ny tontolo patriarkaly izay manao tsinotsinona ny valeurana vehivavy dia ohatran'ny tezaina zany ilay toe-tsainantsika hoe ny sasany raha hono hoe raha miteraka vavy dia ohatran'ny hoe tsy vehivavy koa hono fa mila lehilahy ny ateraka izay vao tena vehivavy mitera-daha. Io ilay voninahitra lehibe sy fahatokisana lehibe napetrak'Andriamanitra amintsika vehivavy io zany rehefa tsinotsiniavy ny lehilahy na ny tontolo patriarkaly izay manao tsinotsinona antsika dia isika vehivavy tompony mahalala an'ilay mazava-dehibe anazy koa no influencé, izany hoe lasa version-na lehilahy zany no mitantaran'ilay mahareny satria isika ilay reny tena niaina anazy, ilay tena mahatsapana, izany hoe fiaraha-miasa amin'Andriamanitra manohy ny asa famoronana lasa tsy
valorisentsika araka an'izay iainantsika anazy zay le izy fa misy ny eritreritra faramamany reo misy ara-miteny efa vaky pneu ony reny fa efa reny misy miteny hoe efa simba reny fa de efa tsy efa malalaka ozy ny sasany ony rehefa reny zavatra tsara sy manana valeurany ary isika reny mahafantatra an'le izy de ilay tsy reny manao interprétation no manimba an'le imagen'le izy tsy araka an'le nanaovan'Andriamanitra anazy tsony de lasa izay no version'le mareny hoe miteraha hita ho hitanao tsara zany reny zany adisona zany lay voambolana nefa ny tena hevitra n'iny hoe mizanaka tsy tia ray aman-dreny miteraha hita iny tsy hoe ho hitanao zany fidaliana sy ngidiny mareny zany fa ho hitanao zany fitiavany reny io zany de tena amoro natokana ho atsika reny mihitsy io le hoe tiany zanany foana zany reny zany na efa adala ohatra ny ahoana ny zanaka ny ray indrindra fa ny ray malagasy ankehitriny no be dia be zany mahafoy zanaka zany maditra io tsy zanako tsony esoriko tsy ho zanako misy mahasamanao an'izany fa isika reny raha mbola reny salama tsara foana ny saina ny fo ny vatana ny fanama-reny ao amintsika de isika no nomen'Andriamanitra ny fitiavany reny io na ahoana io zanantsika io efa misy an'iny tady-potra iny mihitsy ny efa nampiraisan'Andriamanitra atsika ka na de tapana aza iny rehefa miteraka de efa misy lien tena hoe fizika mipetaka mihitsy zany amin'ilay zanaka sy le reny raha ampitaina amin'ny fitiavandray zay tsy ataontsika tsinotsinona moa fa ankalazaintsika koa rehefa tapitra ny fankalazana ny fetiny reny fa ny tiana ampatsiahivina sy ankalazaina zany amin'izao fankalazantsika ny fetiny reny zao andao ankalazaintsika io lay valeur fahatokisana fitiavana nomen'Andriamanitra atsika reny io na reny biolojika anao na reny ampananao na reny mpampianatra ara-tsaina anao na reny hoe ny adoptenao fotsiny tsy mila formule na tsy mila soratana amin'ny fanjakana fa be dia be isika reny za zao talohan'ny niterahako any zanako de efa maro be ny zanako amin'ny batisa ny zanako ampanahy za mo 5 taona de efa mpiandraikitra sampana mavo lovitôtily ny zanako lovitôko reny amin'izao efa misy efa gendarme manana grade ny sasany de mbola mahatsiaro foana hoe reny tily zany fikambanan-dehilahy mitaiza zazalahy fa tena niaiky ireo lehilahy reo hoe ny fitaizanany reto zaza latsaky ny 12 taona reto de mbola mila an'io amour maternel io mbola ilay fitiavany reny ilay nomen'Andriamanitra atsika iny zany aloha no ilaina voalohany amin'ny fitaizana fa tsy mbola ilay hoe mampalahelo amin'izao mbola préscolaire ny anarany de tsy fitiavana nomeny reny mpampianatra reny ihany fa tianao ohatran'ny reny le efa mampianatra zaza lehibe hoe terena mipetraka ambony latabatra de terena manoratra ny zaza kely izay mbola mila fitiavana fa ny mahareny de tena hoe fitiavana mandehandeha isika reny natao hanome fitiavana ny reny zanaka nomen'Andriamanitra atsika reny atsika na zanaka ara-nofo io na zanaka ara-tsaina io na zanaka ara-panahy io na zanaka mifandray am-po fotsiny io na zanaka amin'ny fomba samihafa de ankalazao no mahareny anao na reny tsy niteraka anao na reny maty zanaka teo am-piterana na teo am-boka hafa-jaza anao efa reny anao ankalazao zany fa tsy ny olona rehetrarehetra no nomen'Andriamanitra an'izany fa ianao izay reny de ndao hiara-kalaza amiko izany fetiny reny izany